Eo amin'ny setry ny fizahantany kosa indray dia maro lafo ny fomba entin'ny ministeran'ny fizahantany ampahafantarana ny Madagasikara amin'ny anivelany ankoatry ny fiaonana sy ireny salon iraisam-pirenena samihafa ireny dia etsika vaovao tontosaina ihany koa zao ny antsointsika hoe fifaninanana golf ampahafantarana ny Madagasikara ihany koa ity etsika iray ity. Île-de-France no anana ny andiany voalohany ny trophée golf Madagascar. Sivy no tontosaina ny volana aprily hatramin'ny septambra 17 olona mihoatra ny 3 alina no andrasana amin'ny hetsika fampionana ny mpandraharaha ary ampahafantarana ny Madagasikara fantatra amin'ny hoe nosy feno arena ara-boajanahary ary ny tolotra ara-pizahantany ananantsika no tanjona amin'ny hetsika. Ny patron an'ireo orinasa ngeza be eto amintsika ireo dia manao golf daholo. Ny patron ny orinasa ny Frantsany dia manao golf daholo. Ny patron ny orinasa ny Nosy Maurice dia milalao golf daholo. Dikan'izany ilaina zany tsika miditra anatin'ilay golf mba ahafahana mikasika an'ireo ataontsika hoe leader d'opinion, le olona malaza sy olona fantatr'olona sy olona manana andraikitra ary manam-pahefana mba mankaty Madagasikara, mba mahafantatra momba Madagasikara ary mba hahatonga Madagasikara aty. Ny famaranana sy anomezana ny trophée golf de Madagascar dia tontosaina ny 15 volana septambra 17 avy izao ao amin'ny golf de Courson Monteloup any amin'ny Île-de-France hatrany. Androany teny amin'ny Ibiza Korondrano no nampahafantarana ny trophée golf de Madagascar.